Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika riavako malala tratra ity alarobia 17 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Filemona. Filemona ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly mpifatotra any Kristy Jesosy ary Timoty rahalahy mamangy an'i Filemona ilay malala anay sy mpiara-miasa aminay. Ary mamangy ny Apia anapavinay sy Arkipo miaramila namantsika ary ny fiangonana ao an-tranonao. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitro mandrakariva aho raha mahatsiaro anao amin'ny fivavahako, satria reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao an'i Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra, mba hiasa mafy ho an'i Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoanao amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo, fa nanana fifaliana sy fiononana amin'ny fitiavanao aho, satria efa novelombelominao ny fon'ny olona masina. Ry rahalahy, Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavako hafakely ity taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Filemona ity. Ny mahazatra antsika amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly dia taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana, izany hoe ho an'ny olona maro. Ohatra hoe ho an'ny Kolotiana, Kolosiana, Galatiana, Efesiana, Romana sy ny sisa. Misy ihany koa nefa taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny mpitondra fivavahana tahaka ny Timoty na Titosy. Fa ny taratasy ho an'ny Filemona kosa dia taratasy manokana, taratasy nosoratana ho anna sakaiza, taratasy nosoratana ho an'olona akaiky ny fo, taratasy nosoratana ho anna mpiara-miasa mihitsy aza. Ary dia izany taratasy izany dia ny votoatiny dia ahatsapana ny fifankatiavan'i Paoly sy ny fitiavany an'i Filemona. Toko ray ihany moa le taratasy ary tsotra kely ny votoatin'ilay taratasy, saingy ny famakiana ilay taratasy totsotra ny fomba famaky azy, fohy ilay taratasy, nefa ny votoatiny dia mampianatra antsika etika na toetra kristianina tena lalipaka mihitsy. Ary toetra kristianina izay indraindray efa tsy dia hita aza na maivan'ny olona aza na tsy dia tena iverin'ny olona ho zava-dehibe na dia ao anatin'ny toetra kristianina. Ny zavatra nitranga asehon'ilay tantara satria tsy votikevitra ara-teolojika ilay taratasy, tsy hoe fitoriana ny filazantsara ilay taratasy, tsy hoe fampaherezana tahaka ny an'ny Kolosiana na tahaka ny an'ny Galatiana ilay taratasy, fa tena dinidinika fiainana manokana mihitsy, tena dinidinika manokana hifanaovana mpinamana izay mifanoratra. Filemona dia araka ny fantatsika dia sakaizan'i Paoly. Tao Kolosy izy nononona ary azo heverina ho isan'ny olona nanan-katao izy tao amin'ny fiarahamonina, satria ao an-tranon'ny olona no mivavaka, fiangonana trano izany, nanana trano malalaka izy izany ahafahany mandray izany fivavahana izany, ary olona tahaka ny tian'ny olona i Filemona, sady tia olona ny mpanao asa soa, ny be fitiavana. Mazava fa mety ho vadin'ny Filemona ity Apia ity, izay mpivavaka tahaka azy koa. Mpadinika miaro dia milaza fa vadin'ny Filemona i Apia, ary mety ho zanany na mpiara-miasa aminy ry Arkipo, izay efa fantatra hatrany amin'ny bokin'ny Kolosiana fa mpitoroteny na katekista na tantak' izany ity Arkipo ity. Raha tsorina dia fianakaviana ny lamina tsara, fianakaviana manana izay maha izy azy, ny fianakavian'ny Filemona sy Filemona. Dia nanana mpanompo anankiray izy na andevo antsoina hoe Onesimosy. Dia Onesimosy dia nangalatra tao amin'ny Filemona. Ary rehefa nangalatra tao amin'ny Filemona izy dia nandositra ny hery ary tafahaona tamin'i Paoly tany Roma. Tany Roma zany any ampatorana zany Paoly. Hitantsika amin'ny farapahany bokin'ny asan'ny apôstôly ny fifatorany Paoly tany Roma. Dia
tany ampifatorany Paoly no niona tamin'ny Onesimosy. Izay toe-javatra sy zavanitrangana ampiaona ny Paoly sy Onesimosy de tsy nazavay ny filazantsara fa izao niona tamin'ny Onesimosy ilay andevo nandositra rehefa avy nangalatra tao amin'ny tompony tao amin'ny Filemona i Paoly. Dia mazava ho azy nandray ny filazantsara ny torian'ny Paoly Onesimosy ary dia nibebaka. Ary rehefa nibebaka Onesimosy dia io Paoly fa te amerina ny Onesimosy ao amin'ny Filemona. Io le resahantsika hoe olana na mamaha olana etika ity sohatra masina ity. Inona no nitranga? Raha ohatra ka tamin'ny andro taloha hoe misy andevo nandositra nangalatra tao amin'ny tompony ka nandositra tahaka izay nitranga tamin'ny Filemona, tahaka izay nataony Onesimosy tamin'ny Filemona de zao azo melona ho faty sy vonoina mihitsy ilay andevo. Fa zao kosa ny zavatra nitranga. Nibebaka Onesimosy, nifony izy ary niaiky ny fahotana tenen'ny Paoly amin'ny taratasy ho an'ny Filemona io. De zao zay toetsain'ny Filemona efa namela ve Filemona, efa namoy an'ny Onesimosy ve izy nangina tsy nitantaraina ny feon'ny Filemona. Fa izao inona no nitranga? Io Paoly fa manohatra amin'ny Filemona ary mamerina ny Onesimosy ho ao amin'ny Filemona indray. De nanoratra taratasy fifonana ho an'ny Filemona na manimarina kokoa fifonana ho an'ny Onesimosy ary fanazavana ny amin'ny fiovampony Onesimosy i Paoly amin'ny Filemona hoe efa niova nge izy efa tsy takilay tsy mahasoa anao fahiny satria dika ny teny hoe Onesimosy de mahasoa fa efa lasa mahasoa anao izy zao. Ary de hoe Paoly manao hoe zao indro averiko aminao izy satria anao ary tiako ho tsapanao zany fiovampony zany de indro ny taratasy mazay milaza aminao fa mahasoa anao izy. Paoly zany nahazo antoka fa nahazo antoka ny toe-panahin'ny Filemona izy satria piny Filemona dia naveriny ho any amin'ny Filemona ity mpanompo-lahiny antsoina hoe Onesimosy ity. Natoko tanteraka ny Filemona izy. Ary dia nefa na de natoky ny Filemona ary izy de niteny manao hoe izay zavatra rehetra nalainy Onesimosy tao aminao zay trosa nalainy satria nangalatra Onesimosy. Izay rehetra nalainy Onesimosy tao aminao de onerako. Za Paoly no hanonitra azy aminao. Kanefa tiako ambara aminao azy fa raha ny tena marina de enao no mitrosa amiko. Satria zany nampianatra anao, zany nitaizanao, zany no nikarakaranao, ka raha ny tena marina ara-panahy io zany mazava ho azy. Raha ny tena marina mpitrosa amiko ara-panahy ianao. Fa tsy maninona raha ohatra ka tokony alohako nitrosa ny Onesimosy de alohako aminao zany fa raiso izy. Ary raha tsy raisinao ary izy de zao azonao omena fa mahasoa izy. Lay taratasin'ny apôstôly Paoly zany ho an'ny Filemona de taratasy tsy hoe maniry am-pitiavana ny Filemona handray an'ny Onesimosy ihany fa taratasy mampianatra an'ny Onesimosy ary mampianatra antsika ity taratasy ity lafin-javatra maromaro. Ny voalohany de izao Paoly de nijoro ho mpampiavana. Paoly de nijoro ho mpampiavana an'ny Onesimosy sy Filemona. Ary tokony ho toetra ny mpino zany ry havako malala. Tokony ho toetra ny mpino izany hoe mpampiavana izany. Tsy tonga amin'ny tenin'ny tanora hoe mampiadana sanatria mamelona lakolosy na papirisika ndradray misy mpino zay tia mananganangana ady ndradray nefa kristianina, tia mandrangidrangitra ndradray nefa kristianina, tia manatsikerana ndray nefa kristianina, tia mampivoatra olana na mametraka olana nefa kristianina. Fa i Paoly manoloana an'ny Onesimosy Filemona de nijoro ho mpampiavana izy. Ary rehefa nijoro ho mpampiavana izy de tsy nitanisany lafiny miiba tamin'ny Onesimosy. Raha tianao no mijoro ho mpampiavana de zao ekeo ampahafantaro tsara mihitsy fa nanoto Onesimosy, ampahafantaro fa tena fantatro Paoly no otany Onesimosy. Fa izao tsy nilaza zavatra miiva hampiady izy fa nilaza zavatra miabo mba hampiavana. Hoy izy manao hoe eny tsy netiny nataony. Saingy zao
efa niova izy de raiso izy. Raha avako malala hoytsika hoe ny etika kristianina manoloana ny fikitranany zao tontolo zao, manoloana ndraindray ny fahadison'ny olona. Misy olona mpisakaiza fantatrao fa tsy mifankahazo izy, fantatrao fa miady izy. Enao kristianina, reo olona anakiroa samy kristianina, de inona ny tokony ataonao? Mampiavana. Tsy hoe misy kristianina miady de enao kristianina de enao manamafy ilay antsana mampisaraka azy reo hoe ina koa no nekenao an'zany, aza mba mandefindefitra am'zany, nangalatra tao aminao ange izy aza vely zany ny elony. Inona koa takio sy ny sisa rehetra mety ho zay indray ny toetratsika hoe mampiady, mampisaraka, mandrangitra sy ny zavatra tahaka zany, fa tsy toetra amin'ny Paoly zany. Nijoro ho mpampiavany Paoly, nijoro ho ray aman-dreny Paoly. Raha avako malala adidiny pino ny mampiavana. Raha misy olona zany misy namanao fantatrao kanefa miady na isy tsy nety mihitsy aza tokony omelohanao faty mihitsy, zany hoe fahotana mahafaty mihitsy ity nataony anosimosy ity, tena fahotana mahafaty satria sady nangalatra izy no nandositra izy no niala ndraikitra izy eloka mahafaty zany. Saingy zao naverin'ny Paoly amin'ny tokony ho izy. Rehavako malala ity filazantsara ty ange tsy hoe zavatra enon'ny sofina ka mahafinaritra ny sofiny, fa ny filazantsara zavatra iainana, teny iainana. Azay mahatonga ny Paoly say namerina ny Onesimosy tao amin'ny Filemona. Azay natonga ny Onesimosy sa niverina tany amin'ny Filemona, satria raha tsy mamely Filemona de maty Onesimosy. Saingy zao azony Paoly antoka ny filazantsara no raisiny Onesimosy, ary azony Paoly antoka ny filazantsara ny raisiny Filemona de nampiavan'ireo. Fahotana mahafaty nefa tonga fihavanana indray rehefa feo. Tsy fantatro avako malala azy mety ho fahotana hitanao ka mampiadiny namanao, fa hampahafantaro azy. Hampahafantaro rehefa misy olona mifamaly na tsy mifamela, fa na de fahotana mahafaty sy tahak'izay nataony Onesimosy aza, de zao rehefa tena iainana ny filazantsara, iainana ny fitiavan'Andriamanitra, iainana ny finoana, de tonga am'izay famitranam-pihavanana zay. Azay ny dikany filazantsara, famitranam-pihavanana. Manana didy zany tsika rehavako malala, tsy hoe hiavana amin'ny olona ihany, fa manana didy isika nandray ny filazantsara ho mpampiavana, indrindra ny samy mpino. Fa ny lafiny moraly faharoa na izay ampianarin'ny Paoly faharoa eto rehavako malala de zao fitaizana ny olona hanonitra. Onesimosy aho de any Rome. Rehefa nandray ny filazantsara zany Onesimosy de nitaon'ny Paoly hoe tsy mety zao lalana lehanao zao, mila oneranao ny tsy mety ataonao, mandehana aloha ianao miverina any amin'ny tomponao any amin'ny Filemona, zay ianao vo afaka manomboka fiainana vaovao. Raha ohatra ka eken'ny Filemona amin'ny fifonanao de tazominy ao aminy ianao ho mpanompony ray, ho mpanompony ndray, de ekeo zay. Raha ohatra ka tsy tiantsony ny ampanomponao iara-miasa aminao fa ho mpanompo hafa, de raisiko ho mpanompoko ianao. Hoy Paoly. Zany hoe meny Paoly fahazavan-tsaina am'ilay hoe rehefa tsy anao de tsy alainao. Azony Paoly, azoko natao tsara ho Paoly niazona ny Filemona, niazona ny Onesimosy taty amiko, fa indro aveliko aminao izy aloha. Rehavako malala izay ataotsika hoe honnêteté, izay ataotsika hoe fahamendrehana zay hoe rehefa tsy anao de tsy ampiasainao, rehefa tsy anao dia iranao amin'ny tompony fampiasana azy, fa tsy hoe rehefa tsy anao dia nafantatrao fa tsy anao zao aza dia ampiasainao, tazonao, nao zany anko ity nge inona moa ny olana sy Onesimosy nge efa niala tany de avelao izany aty fefa zay zany, efa vita iny. Tsy nanaiky an'izay mihitsy Paoly, tsy toetra kristianina zany. Ny toetra kristianina de zao rehefa tsy anao dia irao amin'ny tompony aloha ny fampiasana azy. Rehavako am'izao toetsaina ataotsika hoe iainantsika eto Madagasikara zao de mila mianatra amin'itony taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Filemona itony isika. Betsaka ny tsy fanajantsika, ny soyombonana, ny fanajana, ny fananany hafa.
fanana raha tena jerena moa satria andevy vonisy mosy eo de raisina tahaka ny fananana izy tany am-pendohana de satria fananana noariny Filemona io maharary amin'ny Filemona dia naveriny Paoly eny amin'ny Filemona aloha. Rehavako ity tsy fanajantsika ny fananan'ny hafa ny tsy fanajantsika ny herim-pon'ny hafa ity eto ambonin'ny tany na eto Madagasikara dia hitsy ny tony taratasy itony. Betsaka rehavako malala ny olona kristianina tsy manaja ny fananan'ny hafa, manimba ny fananan'ny hafa, mindrana de manimba. Be de be rehefa sendra am'ireny ataontsika hoe am'ireny trano filanonana, am'ireny toeram-pilalaovana, fananan'ny hafa fa zao simbana fotsiny zao. Tsy rarahina rehefa ny hafa de simbana tsy asiana vidiny. Misy sasany ohatra hoe manofa seza any amina efitrano filanonana de rovitiny le seza, tsy tandremany le seza, manofa trano asa tsy fantatro, manofa trano amina espace ve de inona ny zavatra mitranga ndraindray potehina tsy ajaina satria tsy an'ny tena tsy zay mihitsy no ampianarin'ny Paoly eto fa izao Paoly de mampianatra antsika hoe samy manao namany mihoatra noho ny tenany hafa. Mampianatra antsika Paoly manao hoe ajao ny fananan'olona, ajao ny fananan'ny hafa. Fananany Onesimo, fananany Filemona eto Onesimosy de izy Paoly mandany anao miverina tsy anahy anao fa ny Filemona mandany anao aloha miverina. Rehavako malala toetra tahaka ny ahoana moa ny toetra ny kristianina ankehitriny. Kristianina fa izao be de be ny kristianina izay tsy miraharaha fananan'ny hafa. Mainka moa fa zany fananana iombonana, soiombonana de indraindray tsy ajaina nefa kristianina. Misy etika sy misy morala tokony ho amboarintsika mihitsy. Maha kristianina antsika hoe ity nge fananam-pirenena, ity nge fananam-bahoaka, ity nge fananana iombonana, maninona ny tsy ajaiko, maninona ny tsy tandremako, ny zaridaina, ny fiandrasana autobus, ny fiandrasana taxi be, ny parking iraisana, ny tsena, ny birao-panjakana, ny fitaovam-panjakana, ny fitaovam-piarahamonina, ndraindraiky zany tsy ajaina kristianina. Mainka moa fa ny fananan'olona tsirairay ataonao honary ny anaja ny fananany tsirairay raha ny fananana iombonantsika menakavy ary tsy ajaitsika na dia ndraindray noho ny fitiavatena mahavalina nay zao Antananarivo rehavako malala misy parking tsy anao zao parking tsy anao fa parking ohatra ataovy hoe an'ny fanjaka an'ny rehetra io parking io de tsy menatra tsy tahotra manisy olona misy vato be eo manisy moelon fefeny io miala eo izy amin'ny dimy maraina de asiny moelon io tsy verina io raha tsy amin'ny dimy ariva de zay vao miala io moelon io moelon io na io vato be anakanany io de zao miandro fotsiny io miandro ny iverenany eo io na amfiry de miandro eo io nefa le parking arabe am-bahoaka lalam-bahoaka natao an'ny rehetra fa tsy natao anao rery fa manino no atao an'izany nefa ianao kristianina diakonina tsy anana mpandray an-tsenana mpitaiza sampanana aiza ny fanajana ny fananana iombonana aiza ny fanajana ny hafa aiza ny fanajana ny zay mety ataontsika hoe fandaminana iombonana rehefa somary mienjakenjana kely ny fiarahamonina de marary be tsika tsy maninona raha misy fiarahamonina mienjana ny saraka ny tokony ho izy fa misy fiarahamonina mienjana raka ny tokony ho izy kosa de izao satria tsika tsy manaja ny soiombonana tahaka ny Paoly hoe mba ajao rehefa ajao ny fananan'ny hafa ndraindray hitatsika eny fiarahamonina zay tsy maintsy hitsitsika ndraindray misy olona manimba zavatr'olona de lasa fotsiny donony ny fiaran'olona de lasa izy mandeha tsy miteny izy manao hoe za angeny nandona no fiaranao io nefa nenao raha misy fiarakodia mifandona nge ka lasa ianao zavatra assurance mandoana io automobile fiarakodia misy assurance de mitenena am'le olona manao hoe azafady tompoko fa voadonako le fiaranao ity ny assurance-ako zany diso de bakara maninona misy lafiny zavatra hoe tsika manao hoe etika ampianariny to sotra masony tony etika mihitsy io rehefa ko malala anandray zavatra tahaka zany za angenao ahafantarana ny mahampino hoe zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka ny am-piangonana ekeny zany zava-dehibe ny fanaovana tena zany maha kristianina fa eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina de tokony ho miavaka koa io sika mpino manaja ny fananan'olona manaja ny fananana iombonana mitandrina ny zavatry ny hafa mitandrina ny fiainan'ny hafa
fa tsindrandray mahafa satria tratra ny aretiny zao tontolo zao, tratra ny toetra ratsiny zao tontolo zao, finaritra mijery zavatra miiba, finaritra mijery zavatra mikirotana satria zao tontolo zao nge ratsy izy nge ratsy ny toetrany de finaritra iritsika mijery miresaka zavatra ratsy manakina nandray tsy vahaolana fa olana mora ny teny sy ny sisy fa tsy ampy fa raha ianao tokoa moa zany no tsara ianao ianao manakina isaky ny metsika io raha ianao tokoa ndao horesahana mahavita ve ianao raha tena horesahana ry havako ndray misy olo tahaka zany ry havana hoe mora mihitsy izy ka zao fa manao ahoana ianao ve tena voajanao ve fananana iombonana voajanao ve ny fananany nataontsika hoe ny manodidina rehetra eto ry havako malala mampianatra atsika mihitsy Paoly hoe zao rehefa tsy anao de ajao ny fananany hafa fa fahatelo avako malala zay ampianarany ty taratasy mahasoatany Paoly ho an'ny Filemona ity dia lafiny etika na ny moral fahatelo dia lay toetrany Filemona izay mitaominy Paoly mba ahay anaiky sy ahay amela. Taominy Paoly mba ahatsiaro hoe na iza ampino de tokony manana toetra mahay mamela izy. Tsy Filemona tsy Onesimosi ihany ny taominy Paoly anana toetra, anana fahendrena sy fanetretena iverina, anonitra anaiky tsy mora nge zany lalana nitiavina Onesimosi zany nanaiky ho diso izy de nanaiky iveriny izy any Kolosia andeha lalana kilometatra eritrereto ny tebiteby mitondra n'iny taratasy iny hoe ho raisina sa tsy ho raisina, ho faty asa ho velona, le taratasy famelana mbola ny ampelantanana eny raha ty vao miditra amin'ny vavahady izy ka efa zavatra hafa no mitsena azy fa finoana tao anatin'ny Onesimosi hoe za andeha satria irahana. Fa ny fahatelo zay tsy maintsy hitaoma amin'ny Paoly de zao ny fitaomana any Filemona amela eloka. Tsy hoe mpampiavana ihany Paoly fa tena mandresy lahatra mihitsy mampisokatra any Filemona amela eloka. Ravako malala inona ary no fomba fiasan'ny Paoly mba hahatonga ilay fievanana ilamina. Inona ny fomba fiasan'ny Paoly mba hahatonga ny Onesimosi mibebaka ka anonitra. Inona ny mba fomba fiasan'ny Paoly ka nahatonga ny Filemona hisokatra ny fony. De io teneniny Paoly io zavatra roa na telo. Ny voalohany de ny fampatsiahivany Paoly any Filemona ny maha izy azy. Ravako malala tsotra be ny metodiny fomba fiasan'ny Paoly. Napetrany tamin'ny toerana tokony isy azy aloha Filemona. Nampatsiahiviny azy ny maha olom-banona azy, ny maha olona mihaja azy, ny maha olo-kendry azy, tsy ny maha olona linady azy, tsy ny maha olona mpamaly faty azy, fa napetrany tsara tamin'ny toerany ny mahasakaizany azy. Ho Paoly manao hoe ry rahalahy malala anay, mpiara-miasa aminay. Nohajainy Paoly fatratra sy napetrany tamin'ny toerana misy azy Filemona. Nasehony tamin'ny Filemona fa olo manan-kaja izy, olona mendrikajy izy, tsy karazan'olona mpiady manolona izy, na karazan'olona kahidy ka amaly faty amin'ny fahasimban-javatra, fa hoy izy manao hoe mahatsiaro anao ianao zay reko ny fitiavanao ny olona rehetra sy ny olona masina rehetra. Ravako malala rehefa mampiavan'olona ianao dia tsy de tena ny moral loatra akory ny lasa loha fa mahaiza mametraka ny olona amin'ny toerana tokony isy azy. Ampahafantaro azy fa pino izy, ampahafantaro azy fa indry izy, ampahafantaro azy fa olona manana zay maha izy azy izy. Ary zany olona manana zay maha izy azy zany tsy mampaninina azy ny mamohy, ny mahafoy. Fa ny faharoa rehefa napetraky Paoly tamin'ny toerana tokony isy azy Filemona de nampatsiahiviny any Filemona kosa ny sotoavina kristianina. Izay tsy hoe voatadiavinao ny Filemona fa efa anana ny Filemona. Toy izy manao hoe enao ange olo ny fitiavany.
Ianao ange olon'ny finoany, ianao anie olon'ny fiombonany. Rehefa ny fomba faharoa entina mampiavana ry havako malala, tsy hoe enao manaja ny olona tsirairay ihany eo am-pampiavanana, fa enao koa mampahafantatra ny sotoavina izay efa ananan'ilay olona, mila miainga amin'ny sotoavina izay ananan'le olona sy ananantsika isika. De izao ny finoantsika maniry antsika hiavana, ny fitiavantsika maniry antsika hiavana, ny fiombonana andiny fahenina mba hiasa mafy ho an'i Kristy, ny fiombonana avy amin'ny finoanao. Ry havako malala, ny mpampiavana tsy mivoy sotoavina fa mivoy moral tsotra fotsiny zao na mitsara de tsy mahatonga ho mpampiavana mihitsy. Raha mitsara ianao de tsy ho tonga mpampiavana mihitsy. Ny olona malaky mitsara de tsy ho mpampiavana mihitsy. Fa ny olona mivoy ny sotoavina, mivoy lay toetra sosy, lay toetra mendrika no afaka mandrazava ny anton'lay fampiavanana, ny hevitry lay fampiavanana de tonga ho azy io. Fa ny fahatelo zay asehon'ny Paoly avako malala, nentiny nandresy lahatra ny Filemona amin'ny andininy voaloha ka hatramin'ny fafito ihany moa ndrasahantsika eto, fa mitohy lava misy be deabe ny nampiasain'ny Paoly, fampiasan'ny Paoly fa mijanany amin'ny andininy fafito isika. De izao ny fampahatserovana ny Filemona fa mivavaka ho azy Paoly, hoy izy: mahatsiaro anao amin'ny fivavahako. Izany hoe tena nasehon'ny Paoly an'ny Filemona fa mivavaka ho azy izy, mieritreritra azy izy, mahatsiaro sy mitrotro azy am-bavaka izy. Ry havako malala, ahoana moa no tsy atonga no atonga ny Filemona tsy hamela ny Onesimosy? Raha mamaky ity taratasy ity ianao de azonao sary an-tsaina fa sarotra ny antsiana, sarotra mihitsy ny tsy hamelan'ny Filemona any Onesimosy. Izy ara-mody mbola miteny mihitsy manao hoe mafy be ny teniny, manao hoe fantatro nge, tena fantatro fa anao mihoatra no zay zavatra angatahako azy ianao. Hoy izy: noho ny fahatokiako adiny faraika amby roapolo, noho ny fahatokiako fa anaiky ianao no anoratako aminao, ka fantatro fa anao mihoatra no zay lazaiko azy ianao. Ahoana moa no atonga ny Filemona tsy hamela am'zany? Ny antony angatahako aminao de tsy fantatro fa anaiky ianao. Fa raha fantatro fa tsy anaiky ianao, tsy ho nangataka aminao mihitsy. Ary asehon'ny Paoly mihitsy azy zany manao hoe enao ange no mitrosa amiko e. Saika anao zoniko taty ange izy anompo ahy, isolo anao eto amin'ny fifatorako noho ny amin'ny filazantsara. Nefa zao raha tsy nahalala ny hevitra ao aloha de tsy tahanao na inona mba tsy ho toy ny fanerena ny soa ataonao fa amin'ny sitrapo. Teny mpitiavana nefa teny mamperitreritra. Ry havako malala, ny toetra mampiavana, ny toetra mitandro ny fifandraisana de ilana fahendrena, tahaka ny fahendren'ny Paoly. Tsy ao anatin'ny fomotra trevatreva no ahafahanao mampiavana, tsy ao anatin'ny fo maika hitsara no toetra mpampiavana, tsy ao anatin'ny fo mora mitsikera, ny saina mora mitsikera no ahafahanao mampiavana, tsy ao anatin'ny fo mieritreritra ny tenanao ho tsara sy mendrika noho ny hafa no ahafahanao mampiavana, fa ao anatin'ny fahatserovanao fa ny filazantsara ny tena fampiavanana, ao anatin'ny fahatserovanao fa Andriamanitra ny tena mpampiavana, ao anatin'ny fivoizanao ny sotoavina kristianina no mitondra ho amin'ny fihavanana sy ny fampiavanana. Afaka malala, ampahery anao any Andriamanitra ary ho Paoly ane ianao, satria betsaka ny olona hitanao ilana ampiavanana tahaka ny Onesimosy sy Filemona. Betsaka ny sotoavina tokony ho voizina mba hamafurina ny fihavanana. Miandry anao zany. Betsaka ny fananana iombonana zay ilana fivoizana sotoavina mba ho voatahiry sy voazo naraka ny tokony ho izy. Miandry anao zany. Ny tompony amenao fahazavan-tsaina, lay Jesosy Kristy eto amin'ny samato amin'ny azy fijaliana. Ho fampihavanana atsika, sy ho fampihavanana atsika amin'ny zavaboary sy ny manodidina atsika ny ao am-ponao. Ivavaksika. Tompo misaotra anao zay.
noho ny amin'ny taratasy ny soatan'ny Paoly ho an'ny Filemona izay miantefa aminay mandraka ankehitriny. Nisoratra ao masina de miteny amin'ny vanim-potoana ankehitriny. De misaotra anao zay fa afaranao ho mpampiavana. Afaranao ahitandro ny fananan'ny hafa. Afaranao ahay anonitra koa anafanetretena anonitra amin'izay tsy mety natao tamin'ny hafa. Afaranao hivohy ahay amela, hivohy ny fifamelana. Tompo, vanim-potoana sarotra ny anay ankehitriny, vanim-potoana anjakan'ny fitiavan-tena, anjakan'ny fanamarina tena, vanim-potoana anjakan'ny fiheverana fa izay ataona ihany ny tsara fa nataon'ny hafa tsy mety mandrakariva. De mivavaka izay Tompo, vangio ny fonay, sokafy ny sainay, ampaherezo izahay hitodika aminao Andriamanitra mandrakariva. Mivavaka izay, tehirizo ny fanoloran-tenanay, hitoetra mandrakariva ao aminao o Jesoa. Jereo ny firenenay, jereo ny vahoaka malagasy, jereo ny tanindrazanay mba hijoro vavolombelonao ka anaja sy hifanaja amin'ny fananana, amin'ny sotoavina ary ny mpinone ho mpampiavana. Ny tokantrano tsirairay Jesoa aoka iorona amin'ny fihavanana sy ny fifankatiavana. Efa mela tahaka noho ny Simosy sy Filemona fa izay no antoky ny fifaliana sy ny fiombonana. De mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao zay Jesoa, ho fiainana feno fahasoavana ny fiainanay ao aminao. Amin'an'i Jesoa Kristy mpamonjy. Amen.